is all I need. Jesus is all I need. I need no other friend. I need no other one. Jesus is all I faly miarabantsika rehetra indray a tonga amin'izao fotoana manokana izay iarahan'ny shepherdess amintsika mandritra ity herinandro ity izao efa andro faharoa sahady isika androany a hiaraka amin'ny andrian'ny antenaina Anita Priska fa alohany andraisan'ny fitenenana dia manasanao fa hivavaka isika. Andriamanitra tsara fo masina indrindra ny an-danitro misaotra anao satria tafaraka eto indray izahay fotoana manokana ity fotoana izay iarahana ity ahafahan'ny mpianakavy miaraka eo aminao ary amerina indray ao anatinay rem-pianakaviana ny andraikitra izay sarobidy nomena ao anay koa taio manokana neny taio manokana dada taio manokana ny ankizy ny ankohonana rehetra aoka ny voninahitra no iseho amin'ny tokantrano amin'ny fanarahanay izao fandarana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no irina saingatahana izany vavaka izany amen. Ni fiaina neto antany mandalo miseraniany kati anakinando zary ampamoifo ni miankina mindray izay no filamatra kati ampanany hoavy eo antanan'ilay avo tsy mba takatriny saina ny fitantanana riray ninona iseo dia anao no mifey ianao befananandrana ny atsara ny tomponao lehibe ilay fitiny teza yaraka aminy kasaikianao anandrana tsara ny tompo lehibe andramokazao ny abe ny fitiavany tsara ny tompo lehibe sambatra izay manana fialofana aminy andramokazao ny abe ny fitiavany tsara ny tompo lehibe sambatra izay manana fialofana aminy tsy mba takatriny saina ny fitantanana riray ninona iseo
mananandrana miatsara ny tomponao lehibe ilay fitiny meteza iaraka aminy kasankianao anandrana sotran'andriamanitra lehibe indray isika noho ny famindram-pony lehibe satria tafahoneto amin'ity anio ity ampifaliana ihany koa no hiara-bananao indray amin'izao andro faharoa izao ny seminera izay mitondra ny lohateny hoe Neny andeha ho aiza ianao izay no diniantsika mandritra izao herinandro izao fa amin'ity anio ity dia lohahevitra lehibe mahafinaritra ihany koa no hodiniantsika anio teny hoe ny reny sy ny vadiny ny reny sy ny vadiny raha ny tena marina dia iompana bebe kokoa ny amin'ny fifandraisan'ny mpivady no resahantsika androany ny reny sy ny vadiny ao anatin'izay ny hoe fifandraisan'ny mpivady ny andininy raisitsika dia ao amin'ny obolana 420 ny obolana 420 jerentsika izany ny fatahorana an' Jehova no fiarovana mahatoky ary ny zanany ahazo fialofana io no andininy ho jerentsika naisantsika lesona amin'ity anio ity voalaza teo fa iresaka bebe kokoa ny amin'ny hoe reny sy ny vadiny isika ny fifandraisan'ny mpivady zany manahoana tokoa moa no resahintsika zany amin'izao famelabelarana izao satria ny mpivady no fiandohan'ny ankohonana anankiray tena manandanja tokoa ny fifandraisana eo amin'ny mpivady ary ilaina ny fandraisana andraikitra na eo amin'ny lahy na eo amin'ny vady amin'ny mpivady izany dia mba ampitomboana ny fifankatiavana eo amin'ny mpivady andeha hiverina trany amin'ny famoronana isika hijeriny hoe nanomboka trany amin'ny famoronana ny fanambadiana na nahoana tokoa moa ny nanomboan'ny fanambadiana tamin'ny Adama sy Eva Andriamanitra dia nilaza ao amin'ny Genesis 2 andininy 20 andenge ho jerentsika ny baibolitsika ho jerentsika ao amin'ny Genesis 2 dia hoy Andriamanitra hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy koa andeha anaovako vady sahaza ho azy izy hitantsika izany hoe vady sahaza izany ery amin'ny ambany amin'ny baibolitsika ery dia milaza hoe mpanampy tandrify andeha ho jerentsika ny toyan'ny tantara eo amin'ny andininy 120 ka hatramin'ny 420 taorian'izay dia nasondritory andra lehilahy Jehovah'Andriamanitra ka dia natory izy dia naka ny taola tehezany anankiray izy ka nanakombona ny nofo hosolony amin'ny 220 ary ny taola tehezana izay nalainy Jehovah'Andriamanitra tamindra lehilahy dia nataony vehivavy ny dikany hoe nataony eto eo amin'ny soratra ambany ery amin'ny baibolitsika ery dia hoe narafitra hitantsika zany fa Andriamanitra mihitsy no nanao ny asa satria nataon'Andriamanitra ny vehivavy dia voalaza zany fa narafitra Andriamanitra isika vehivavy tena asa tanan'Andriamanitra manokana mihitsy isika ary manana tombam-bidy izany rehefa nomen'Andriamanitra any Eva i Adama dia ahoana hoy izy izao no tenenin'ny Adama hoe taolana avy amin'ny taolako ity sy nofo avy amin'ny nofoko ary dia ho nofira ihany izy ireo i Adama mihitsy no nilaza io teny io teto dia hitantsika fa nirehare mihitsy Adama rehefa nahazo any Eva vadiny sa tsy izay mba manahoana koa ne ianareo lehilahy rehefa mba nahazo an'io vadinareo io hoe mba mirehareve ianareo sa alao sa mamaly ny azy avy fa teto dia tsapa ary nahatsiaro sambatra mihitsy Adama rehefa nahazo vady any Eva
efatrany amboalohany zany de fanirian'Andriamanitra ny asambatra mpivady satria nahazo vady sahaza mpanampy tandrify i Adama. Ankehitriny koa de mbola tian'Andriamanitra hatrany ny asambatra ny mpivady izany izay tian'Andriamanitra omena antsika. Nanaovan'Andriamanitra vady sahaza tahaka ny Adama koa ianareo lehilahy. Natao hoe vady sahaza moa de voalaza teo fa mpanampy tandrify na mpanampy sahaza ny vadiny izany. Isika vehivavy eto isika reny no lazaina hoe mpanampy tandrify ny vaditsika. Ny mpanampy ozy de voalaza fa manampy amin'ny lafiny rehetra. Izany de miara-miasa, manolo-tsaina, mpanohana ny vadiny ihany koa. Manahoana koa ny ilazan'ny Baiboly ao amin'ny obolana toko 4:7 obolana toko 7:4 tapany faharoa hoe ahoana ny ilazan'Andriamanitra ny lehilahy mahazo vady endry. Ny voalaza ao amin'izany de andeo vakitsika ne izany fa ny vady endry dia avy amin'ny Jehova. Isika reny eto izany de anisan'ny nofidiany vaditsika tao anatin'ny maro. Matoa zany ireo lehilahy ireo nifidy atsika de nofidiany ho namana mandritry ny fiainana isika. Faly tokoa ny lehilahy rehefa nahazo vady endry satria avy amin'ny Jehova izany. Ny vady de tsy ho vetivety fa maharitra mandrakizay. Raha adiny atsika tokoa ny fiainantsika de izao rehefa manorina tokantrano ny mpivady amin'ny voalohany, izany hoe mety amin'ny fahatanorana izy de manorina tokantrano ny mpivady anankiray. Aorian'izay de miteraka izy ireo. Rehefa miteraka izy de lehibe ny zanany. Any aorianany de misaraka amin'ny mpivady indray izy ireny, izany hoe misaraka amintsika izy ireny. De manana ny tokantrano manokana koa izy rehefa lehibe any aorianany. De amin'ny farany de iza no tavela eo amin'ilay tokantrano? Ilay mpivady sisa no tavela eo amin'ny tokantrano. Ny mpivady zany de nataon'Andriamanitra hiaraka mandrakizay. Ao anatin'izay fiarahana mandrakizay izany nefa de misy fanontaniana mipetraka hoe ahoana no ahafahan'ny mpivady miara-miaina. Tiako ny anolotra torohevitra ho antsika ray na reny izay mpivady ao anatin'izay fotoana hiarahana izay. Tiako koa ny anome torohevitra manokana ho antsika reny izay reny namana amin'izay fiarahana amin'ny vaditsika izay. Torohevitra voalohany ary amin'ny reny izany. Torohevitra voalohany antsika reny ny zavatra tokony ataontsika vady izany. Voalohany de aoka ho vady mpanohana sy mpiara-miasa amin'ny vaditsika isika. Aoka zany isika ho mpanohana ny vaditsika. Ahoana moa zany hoe manohana izany? Mety hoe manana vinavina ny vadinao ohatra, hividy trano na anao trano na hividy fiara ohatra na zavatra hafa ihany koa. De tsy isika vehivavy no anakiana izany torohevitra ny vaditsika izany. Tsy isika vehivavy zany no anakiana fa isika no tokony hanohana izany hevitra izany hoe ahoana no mba ahafahanao ary ahafahantsika mahazo izany trano izany na hoe inona ny ataontsika mba hahazo izany fiara izany. Mpanohana zany isika vehivavy eto. Ny faharoa de manome fampaherezana azy ihany koa raha sendra kivy izy. Mety hoe misy olana nampiasana na amin'ny mpiara-miasa de mety kivy izy de aoka isika vehivavy isika vady zany no ampahery azy voalohany indrindra. Ny fahatelo dia midera azy amin'ny ezaka sy ny fahombiazana izay vitany ary mankasitraka azy ihany koa amin'ny asa. Rehefa mba mahavita asa tsara ny vadinao dia andeha ankasitrahana izy. Isika vehivavy de tsara mankasitraka an'ireny vaditsika ireny mba hahatonga azy ho faly ihany koa izany. Ny fahaefatra dia hoe mahay mifaly amin'ny zava-misy.
mahay mifaly amin'ny zava-misy. Manahoana tokoa moa ny fiainana amin'izao fiainana izao. Indraindray mety hoe tsy ampy ny vola ohatra dia tsy monimonina isika fa mba mifaly amin'izay zava-misy eo zany. Manarak'izay dia ampiasao ny fanomezam-pahasoavana izay anananao ao an-tokantrano ao. Mety hoe mahay manjaitra ve isika reny ohatra dia ampiasao zany, afaka manjaitra ny akanjon'ny ankohonantsika isika amin'izay fotoana izay. Manarak'izay dia aoka hikolokolo toetra, miramirana sy falifaly ao an-tokantrano isika reny mba hampitombo ny fahasambaran'ny vadintsika izany. Aoka zany tsy ho vady tezitezitra lava isika fa mba haneo toetra mirana hikolokolo izany hafaliana izany ao an-tokantrano. Ary izany koa anie dia hitondra fahasalamana ho antsika ihany koa izany. Manarak'izay dia aoka ho vady mahatoky ihany koa isika vehivavy. Ny ohabolana toko 130 dia milaza izao teny izao, fakina amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Matoky azy ny fony lahy. Eto dia hita fa matoky ny vehivavy ny fony lahy. Aoka zany isika vehivavy isika vady dia ho mahatoky hatrany. Ary isika dia tokony ho azo ianteherana amin'ny fiainana izany, azon'ny vadintsika ianteherana isika eo amin'ny fiainana. Manarak'izay dia isika koa dia tokony ho reny tia filaminana mba hahatonga ny vadintsika ihany koa ho faly. Rehefa milamina ny ao an-tokantrano dia faly ny vadintsika ihany koa izany, hafaly sy hasambatra ny vadintsika izany. Ny manaraka dia isika reny ihany koa dia tokony hanakatra ny fahalalan'ny vadintsika izany, ary atao izay araka izay azo atao mihitsy zany no atao izany. Ohatra hoe mety mpamily ny vadinao ohatra dia mba mianatra ianao zany hoe mba mety mianatra mitondra fiara ihany koa, mba hainao zany momba ny fiara izay hoentin'ny vadinao na mety hoe mianatra ny code de la route ihany koa zany mba ahafahana mandeha rehefa miaraka iny, mba mahay ny momba n'izany ianao. Fomba tsotsotra zany mba hatakarantsika ny fahalalan'ny vadintsika ihany koa. Ny torohevitra ho an'ny reny farany dia hoe ny reny koa dia tokony ho mpanolotsaina ny vady voalohany indrindra. Ny misy teny izay dia voalaza fa ny lehilahy ozy izy matoa mahomby dia ao ambadika ao izay misy vehivavy. Dia tsy iza izany fa isika vadiny no tokony ho mpanolotsaina azy ao ambadika ao ihany koa, mba hitondra fampandrosoana sy fandrosoana ho an'ny tokantranontsika. Misy torohevitra vitsivitsy ihany koa ireto atolotra ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy izay ho antsika vady izany. Voalohany indrindra dia aoka iray fo sy hifanaja amin'ny mpivady, fa izany dia mampirisika ny fiezahana ahatratra ny tsara indrindra ho amin'ny tarigetra ambony kokoa izany. Ilaintsika zany ny mifanaja ry mpivady ao an-tokantrano ao, ary iray fo mifanakaiky ihany koa. Manarak'izay dia aoka hifampahery amin'ny fomba rehetra ihany koa atao amin'ny ady atao amin'ny fiainana. Izany hoe tokony hifampahery hatrany zany ny mpivady ao an-tokantrano ao. Ao aorianan'izay ihany koa dia tokony ho tena mpisakaiza sy mifamatotra am-po ny mpivady ka ho toy ny tsiro ny fifaliany lanitra sahady. Izany hoe tokony efa hita fifaliana sahady zany fifaliany lanitra zany dia tokony efa ho tsapa ao an-tokantrano ao ho an'ny mpivady izany. Ny fahaefatra dia mifampizara alahelo sy fifaliana, ary aza manafinjavatra mihitsy amin'ny vadinao. Isika zany dia tokony hifampizara alahelo. Mety hoe misy alahelo amin'ny vavy ohatra, hifampizarana izany alahelo izany. Mety manana fifaliana koa ianao ohatra, sarao amin'ny vadinao zany mba hiarahana amin'ny faly, ary aza mifanafinjavatra mihitsy ianareo mivady. Indraindray dia mety eniny vehivavy eniny renim-pianakaviana any amin'ny olona hafa any ny momba ny vadinao, dia tsy mety zany izay fa
aoka zany a ny vadinao aloha no ilazanao voalohany a ny zava-misy zany hoe tsy mifanafin-javatra mihitsy zany a ny mpivady ao an-tokantrano. Ny fahadimy a de samy a mandinika izay ampitombo ny fahasambaran'ny ankilany avy. Ohatra hoe mba manao izay asambatra lahy ny vavy ary ny vavy ihany koa de manao izay asambatra ny lahy ihany koa. Mitady hevitra ihany koa ao an-tokantranao hoe inona indray ireny ataoko mba asambatra nyity vadiko ity e. Ny tenin'Andriamanitra de manamafy ao amin'ny obolana toko 5:7 de milaza hoe mifalia amin'ny vadiny fahatandroranao. Zany tiano tenenina zany de hoe amin'ny fahatandrorana de ilaina ny mifaly amin'ny vadinao io. De toizana tranony hoe mba mandra-pahantitra ihany koa izany fifaliana izany a ny arahana amin'ny vadinao. Ny fahaenina, aoka izy fitia mifamaly a eo amin'ny mpivady, zany hoe mifampizara fitiavana zany ny mpivady. Tokony ifampiaino ihany koa ny mpivady, ilaina ihany koa ny mifampiaino. Aoka zany tsy teny foana no tenenina na ny vehivavy foana no miteny, isika reny foana no miteny a, fa mba mienoa ny vadinao io ihany koa. De ohatr'izay koa ny lehilahy, tsy ny lehilahy foana no miteny fa mba eno ihany koa ny vehivavy. Ny fifampiainona zany de mitondra fahasambarana sy filaminana eo amin'ny tokantranontsika. Ny fahavalo a de aoka izy fandeferana amin'ny famaly ihany koa. Ahoana moa zany hoe fandeferana amin'ny famaly izany? Tsy ny fitiavana ihany no atao amin'ny famaly, fa ny fandeferana ihany koa de tena ilaina izany. Raha ny lahy ohatra no mandefitra androany a, mba mety ny vavy indray raha mpitso no mandefitra izany de mahatsara fihavanana eo amin'ny mpivady. Ny fahasivy de zava-dehibe ny fiarahana mivavaka. Miaraha mivavaka ny mpivady. Ny vavaka atao zany de mivavaka ho an'ny tokantrano, ho an'ny zanaka ary indrindra ho an'ny asa ihany koa. Mila mivavaka izany. Mivavaha ho an'ny vadinao. Ny lehilahy mila mivavaka ho an'ny vadinao, ny vehivavy mivavaha ho an'ny vadinao. Izany a de ny mba hiarovan'Andriamanitra ny vadintsika amin'ny fakapanahy. Tena ilaina io vavaka io ry mpiaino malala, satria io no fanalahidy a izay tsy ahafahan'ny Satana miditra ao an-tokantranontsika. Ny vavaka zany de tena ilaina tokoa. Ny obolana toko 4:20 de voalaza teo andin'ny fototra nyraisina tamin'ity anio ity de hoe ny fatahorana an' Jehova de fiarovana mahatoky ary ny zanany ahazo fialofana izany. Mahafinaritra izany tenin'Andriamanitra izany. Lohateny lehibe de hoe neny eo andeha ho aiza ianao. Matahotra an' Jehova ve ny reny? Matahotra an' Jehova ve ny mpivady ao an-tokantranao? Fanontaniana mipetraka izany lohateny lehibe izany. Fa ny andin'ny fototra nyraisina teo de hoe ny fatahorana an' Jehova de fiarovana mahatoky. Ny torohevitra farany zany de hoe ny mpivady a de tokony atahotra an' Jehova. Ary ao anatin'izay a de tokony isika reny zany de tokony tondra ny vadintsika eo amin'ny Jehova. Ny fatahorana an' Jehova de ny fandiniana ny teniny ary fanaovana loha laharana an' Jehova eo amin'ny fiainana. Ary amin'ny farany a de ho sahiteny ny mpivady ka hanao hoe indreto a izao izahay. Zany hoe ny mpivady zany a de hitondra ny ankohonana eo amin'Andriamanitra. Ary ny amaranana n'ilay andin'ny fototra 20 ao amin'ny obolana toko 4:20 teo de hoe ary ny zanany ahazo fialofana. Tsara fialofana tokoa ny zanakitsika rehefa tsara fototra ny tokantranon'ny mpivady anankiray. Etam-pamaranana ary de tiako ny ananan'ny tokantrano tsiraray avy, miantso ny mpivady zany amin'izao fotoana izao a, mba hiaraka anatanteraka izay torohevitra izay, torohevitra vitsivitsy ihany izy ireny fa mba hananantsika tokantrano sambatra izany. Ka andeha hoentina ambavaka izany lohahevitra lehibe izany amin'ity anio ity. Hiaraka hivavaka isika. Rainay tsara indrindra sy masina izay any an-danitro,
misaotra anao lehibe indray izahay ny amin'izany loha hevitra izany izay nanoloranao anay tokoa izany lohateny lehibe ny reny sy ny vadiny izany. Engane izahay reny mba ahay ifankaty amin'ny vadinay ary indrindra mba ho tsara fifandraisana ihany koa ny mpivady izay misy ny tokantranonay tsirairay avy ary mba hitarika ny zanakay ihany koa mba ho tsara fialofana izany. Aoka tompo ianao no hiasa ao anatinay tsirairay avy na lana ny vavy mba hanananay tokantrano azo antoka miorina eo aminao. Apetraka eo aminao zany vavaka izany ary mamindrafo aminay iray eo mamelana elokay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay zany vavaka izany. Amen. Mankasitraka anao indray miaino hatramin'ny farany ary mirary soa anao sy ny ankohonanao ihany koa. Veloma tompoko.